Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola vely mpisaorana anao indray izay Tompo malalo. Tratran'ity andro androany ity nomenao fotoana, nomenao fahafana, ahafanay mizara sy mizara ny hatsaranao, mampalala sy mampafantatra izay rehetra ambaranao aminay mba hiomananay mandrakariva sy tandremanay mandrakariva Jesosy. Satria ny fahavalonay tokoa dia miriorio tahaka ny liona merina mitady izay harapany, kanefa kosa ianao ilay Tompo Andriamanitra dia eo foana miaro anay. Koa ankehitriny Jesosy, rakofy amin'ny rano zao vidéo zao, ny rano andrakotra an'izao vidéo zao Jesosy, ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa foano, izay rehetra tsy avy aminao dia efa sakamo Jesosy. Faoka ianao ilay Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay fanahy masina no hitarika sy ampiteny aheto, apetreo ny tenako hietry ambany dia ambany, fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo no hisandratra eto ny voninahitra ao Tompo, ka dia misaotra indrindra Jesosy. Alleluia, amen. Miarabantsika rehetra hatrany aparany tany, hatratranyity fotoanan'io ity indray, izay zarantsika ny havatra ny nofy ny fahitana izay mbaran'ny Tompo amintsika. Alohan'ny hitondrako ny nofy izay hitako nasehon'ny Tompo tamiko zany dia vakitsika ny Isaia 4:7-10. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'ny Tompo sy fahamarinany avy amiko, hoy ny Tompo Andriamanitra. Halleluja. Mazava tokoa ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fiadiana rehetra izay entina hiady amintsika, ny lela rehetra miady amintsika, satria anisan'ny fiadiana ataon'ny Satana ihany koa ny teny izay aloaka ny vavan'izy ireo zany. Rehefa miteny ireo dia teny ozina, dia raha antsika tsy manohitra, tsy mitsangana manohitra n'iny ozina izay tenenin'izy ireo dia tanteraka ilay izy amin'ny fiainantsika. Ka izay zany ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay milaza eto ny teny Tompo hoe ny lela rehetra izay miady aminao, ny miady amintsika dia horesentsika lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'ny Tompo, satria izao sy ianao lay mpanompony, izao sy ianao lay mpanompony. Halleluja. Ary sy fahamarinana avy amiko, hoy ny Tompo Andriamanitra. Ka na inona ny fiadiana izay entin'ny fahavalo izay miady amintsika dia resintsika zany, satria ny Tompo Andriamanitra izay miaraka amintsika dia mahery. Halleluja. Tehaka ho an'i Jesosy tsika, satria mahery tokoa ny Andriamanitra tsika, mpiady mahery ny Israely, mpiady mahery na ianao Jesosy. Halleluja. Ka hitondrako zany ny nofy izay nasehon'ny Tompo tamiko dia mitaky atsika hiambina hatrany, ary ihany koa mitaky atsika rehetra ihany koa mpanompon'Andriamanitra na kristianina mba hibebaka andeha amin'ny fahamarinana marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe inona no plasy misy anao, manompo an'izy ianao, manompo an' Jesosy sa manompo an'i Satana? Raha ianao manompo an'i Satana ka dia hamono hanapotika foana ny fiainan'ny kristianina zanak'Andriamanitra, dia ho avy aminao tokoa ny fahatezeran'ny Tompo. Ka mampibebaka atsika ihany koa, satria tsy manenjika na iza na iza za eto, satria ny zavatra izay nasehon'ny Tompo no ambarako. Amen. Toy izao ilay nofy zaho mivavaka tampoka teo zaho hitako any amin'ny toerana anankiray, dia fahazoko an'ilay toerana zany satria manazava foana ny Tompo ao anatin'ilay nofy
sahalany amin'ny toerana zay anaovan'ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe zay mihitsy le toerana mpanompon'Andriamanitra maromaro izy ireo mivory manao réunion, mivory zany ireo mpanompon'Andriamanitra ireo de efa nisy angamba vidéo zay nzaraiko teto hoe maheno feony Satana any amin'ny royaume-any, any amin'ny camp-n'izy ireo zany, miteny hoe io intercession afaka ataony verany io mila sakanana. De tsy vita amin'izay fa tena hitako zany hoe confirmer ny tompo le izy. De mpanompon'Andriamanitra be de be hitako ary fantatro ny anankiray tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo eo anaty sarany hoe hitantsika reny rehefa anatina hoe olona manam-boninahitra mivory reny, ohatra hoe ny gouvernement avec costume avec costard, satria lehilahy izy ireo avec costard zany de eo amin'ny latabatra eo amin'ny latabatra izy ireo manodidina ny latabatra. De anankiray amin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo fantatro ary mpanompon'Andriamanitra malaza mihitsy, malaza hita amin'ny télévision, mandeha amin'ny YouTube. Nefa za tsy manaraka ny mpanompon'Andriamanitra io mihitsy, tsy mihaino fampianarana io satria efa fantatro, tsapako zany, fantatro hoe tsy manenjika eto zany hoe mila zany izy mibebaka manatona tompo mba andehanany amin'ny fahamarinana marina. De nitsangana izy nahita anahy de zaho zany salany eo anoloan'izy ireo, nitsangana izy eo anoloan'izy ireo zaho de hoy izy ireo hoe enao izy, satria izy ireo zany sahirana te hitondra ahy, te haka hoe anaraka le fomba fivavahana zay ataon'izy ireo. Ry havana zaho tsy manenjika veriko indray mandeha, tsy andeha hitsara na hanenjika mpanompon'Andriamanitra na fiangonana, fa mifanohitra amin'izay ary ny taona atsika ampalala atsika ny marina, satria ao amin'ny tompo tsy misy titre za pastera, za evangelista, za ao ambony plasy misy anahy ka na de nizaniza hiteny anahy tsy mety de mijanona eto, fa ny tompo de mananatra sy miteny foana mba hanetrentsika tena zany ary anaiky andeha araka ny sitrapony. Ka izy ireo zany salany hoe manao forcé ahy anaraka ny fampianarana, ny fampianarana zay entin'izy ireo. Za nefa efa nampalala ny fanahy masina fa azoko hoe tsy avy aminy le fampianarana, fa ny fampianarana avy amin'Andriamanitra de tarihy ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampianatra, ny fanahy masina no mitarika. Ka tsika mila miala amin'izay fampianaran'olombelona zay, tsika miala amin'izay fampianarana fombafomba zay, satria tsy isika ihany no ho tonga any amin'ny fahaverezana, fa na ny olona tarintsika ary. Satria raha nofotsika no manjaka, na io nofotsika io no avelantsika njaka de efa mahatonga atsika ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Satria araka ny ten'Andriamanitra Galatiana 5:5 mifanohitra ny nofo sy ny fanahy, mifanohitra ireo tsy afaka miaraka mihitsy. Ka sahiran'izy ireo de za tsy nanaiky, de tezitra ny anankiray tamin'izy ireo nitsangana, ianao izy sady nitsondrotondro anahy izy ianao izy efa teneninay foana, efa tenenina foana fa tsy mety manaraka, tonga de natosiny aho satria fahitako amin'le toerana étage ambony be, natosiny avy any ambony de hitako mihitsy zany milatsaka zany avy any ambony, milatsaka any ambony. Ry havana rehefa tonga teo ampovoany sarany hoe fazoko ny satria hoe 7e 8e étage 6e étage tsy haiko, de rehefa tonga eo ampovoany zany eo, haleloja tsara ny tompo, nisy rahona saran'ireny niazo fotsy reny, haleloja, manambara an'izany tenin'Andriamanitra, lay Andriamanitra andry ny rahona, lay Andriamanitra andry ny afo, haleloja. Teo Jesosy ry havana malala niaro ahy, de avy amin'le hitako le niazo zany hilatsaka ambany satria natosony mihitsy aho, de le niazo fotsy hitako teo ampovoana ny tanako niazona teo, salan'ny nijanona kely teo zany ny tombo zany nitazona teo de avy eo zaho nilatsaka moramora ambany, latsaka moramora ambany aho, jereko be de be nanaraka ahy andeha hamono ahy maro.
endrika satana daholo zany. Maro izy ireo hamono fa eniko misy olona anankiray eo miakavanako mitondra andao izy fa tsy avelako fahateto ianao, andao izy fa tsy avelako eto ianao, tsy maintsy mitondra anao avivavy le izy. Fa fazoko azy hoe anjely nentiny aho ary avy tampotampoka tsisy hitako izy ireo nakaiza. Halleluja, ny tompontsika de mahery. Tsy hitako hoe nakaiza izy ireo fa za zany tavala nentin'ilay anjely, nentin'ilay olona teo akavanako nitondra de rehefa tsy hitako tsony zareo de najany amin'ny toerana anankiray za. De rehefa tonga amin'ny toerana anankiray io za tampoka teo nisy vehivavy be de be nanantona anahy. Ry havana, io vehivavy io de fanahy zaza vavin-drano. De azoko ao anatin'le nofo hoe zaza vavin-drano reo. Fa izy ireo maka endrika olona de ny fitafiana izy ireo fotsy fa fitafiana fotsy mitanjaka. Ao ohatra hoe manao akanjo izy doni, ao ny mitratra misokatra, de manao doni amboniny le mitohy le robe de rehefa ambany mivaky amin'ny sisiny Zany hoe mitanjatanjaka zany. De eo amin'ny lohan'izy ireo misy salany couronne fotsy zay naovan'izy ireo. De miaraka amin'ny planche be de be izy ireo maro. Planche ngeza be entin'izy ireo amonoan'izy ireo De zao ny teny nataon'izy ireo: vavaka ataonao io vavaka ataonao io fa tenena tsara foana. Taria aloha ry le zany entina mpanompon'Andriamanitra nanenjika. Eto ndray tena fanahy zaza vavin-drano ndray. Maro be izy ireo anenjika. Ry havana, noentiko teny an-tanako, tsy noentiko mazany fa teny an-tanako tsapako ny hitako nisy planche fa nenahy le planche koa tsy ngeza fa kely. De misy salany misy tatsika le planche salany boribory reny izy. De misy fitazomana kelikely eny an-tanako. Ka izay rehetra alefan'izy ireo mandefa izy ireo le planche zany atifitry ny anahy salany mandeha le planche zany amono anahy. De le iny hazo eny an-tanako iny mikale, tsy mahatonga an'le izy aty aminahy. Halleluja, tsara ny tompo. Nomeny bouclier za, nomeny fiadina aho. Halleluja, izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fiadina rehetra zay voaforona amelezanao de tsisy ambinina. Amen. Ka nitsangan'izy ireo maro nefa za irery. Tsy irery tsika ry havana, fa ny tompo miaraka amintsika mampandesy atsika teny an-tanako ny fiadina. Ny endry zareo ngeza be ny fiadina no entin'izy ireo fa nenahy kely. Kanefa kosa tsisy hitako izy ireo rehefa avy eo. Tsisy nahavoana na de kely ary le planche natorakan'izy ireo. Amen. Taitra tao anatin'le nofy aho. Taitra zany sarany hoe tsy teo zany ny fanahiko avy eo zao tavaverina. De voninahitra ho an Jesosy rery ihany fa mampandresy atsika ny tompo miaro atsika manoloana ny fahavalontsika. Raha mbola ety ambony tantsika de be ny fahavalontsika ry havana miady amintsika. Fa manoatra no mampandresitsika raha mifikitra amin'ny Jesosy Kristy tompo. Izy lay raona zay niazona na de hoe iza ny miady amintsika fahavalontsika, tsy atsika ny famalina amin'ny tompo any Jesosy. Ary izy manome hery ho atsika, tanjaka atsika, ahafahantsika miady manoloana ny fahavalontsika. Amen. Tsara ny tompo. Ka na fanahy avy izy, na ahoana ny heriny, na lehibe toy n'inona izy manoloana ny tompo fanjaka atsika zany de kely indrindra tahaka ny Goliata zay matin'i Davida. Mahery tsika ry havana satria ny tompontsika ao amintsika. Manasa ihany koa atsika mpanompon'Andriamanitra, mba handeha amin'ny fahamarinana, ary mila mibebaka atsika fa tsy ny fahaizantsika no entintsika na ny fahalalantsika, fa ny fanahy masina no mitarika atsika. Amen. Ao ihany koa ho atsika tanora ny amin'ny fitafiana, satria hitako tamin'ireo zavavandrano fotsy ny akanjonao nefa fitafiana ireo mitanjatanjaka. Raha atsika ao anatin'izany de mila miala ihany koa satria lasa azony ampiasaina.
tafiditra anatin'izany ny fanahy, ny fijejojejona. Ka raha antsika zany mbola amin'ireo fitafy tahaka an'ireo aintin'izy ireo nanaovan'izy ireo dia manambara fa azy ireo reny fitafy reny, maneho tratra, maneho fitombenana, maneho fe. Reny rehetrarehetra reny dia tsy avy amin'ny tompo fa avy amin'izy ireo. Ka mila mitandrina antsika ao anatin'izay dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay.